Taranja basketball amitoy ny fananana fedina tompondakan section Antananarivo renivohitra amin'ny taranja basketball ka vokatra vitsivitsy no entina aminao amin'ity fanadihadiana ity. Totosa ny alakamisy teo ny dingan'ny manasa-dalana eo amin'ny fedinan'ny tompondakan'ny section Antananarivo renivohitra ny eo amin'ny NMB zazalahy ka ny TMBB sy ny MBTOL no hiatrika ny lalao famaranana amin'izany. Nitoy kosa ny fananana ho an'ireo sokajy izandriny etsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina ka lalao vitsivitsy no entina aminao ny vokatra amin'izany. Ho an'ny ratsaky ny 20 taona zazalahy dia ny Stade Olympique de Lemirna nandesiny FBC tamin'isa 50 no 220. Mbola eo amin'izay sokajy izay ihany ny COSFA nandesiny BCSM tamin'isa 470 no 70 ary ny MBTOL nandesiny JC tamin'isa 420 no 330. Ho an'ny vokatra kosa ho an'ny sokajy zazalahy ihany latsaky ny 20 taona kosa indray izy ity. Ny COSFA nandesiny Stade Olympique de Lemirna tamin'isa 70 no 370. Ny eo amin'ny latsaky ny 20 taona izay ihany ho an'ny zazavavy kosa ny MBTOL niondrika nanoloana ny fandrefiala tamin'isa 520 no 530. Latsaky ny 20 taona zazalahy ihany ny MBTOL nandesiny asa tamin'isa 80 no 250. Latsaky ny 20 taona zazalahy ny DTSC nandesiny fandrefiala tamin'isa 550 no 250 ary ho an'ny latsaky ny 20 taona zazalahy ihany ny fandrefiala nandesiny COSPN tamin'isa 220 no 450. Allez, police mafia. Eh. Mano forte, atira a bola. Mate. Itoy amin'ny faran'ny herinandro indray ifedinan'ny tompondakan'ny section Antananarivo renivohitra ho an'ireo sokajy rehetra eo amin'ity taranja basketball ho an'ny section eto Antananarivo renivohitra ity. Tsy manao faute tantantsy izany. Aloha tanoa tsy manao faute. A bouffer, Présia. A bouffer.